Periopatsika dia misy tantara firaviravona, misy karazana firaviravona anankiroa izay natao nalahatry ny mpanao periopa amintsika androany zany dia le firaviravona ao amin'io 450 le zanakadala nodika an'irayny dia nanao firaviravona an'irayny dia misy an'ity firaviravona tantarain'ny exodosy ity karazana firaviravona koa io ary hitantsika raha vakitsika ny ao aloha sy ao aorianan'le andinitsoratra masina dia hitantsika fa tena ravoravo mihitsy ny zanak'Israely dia manoloana ty zanakomby volamena izay nataondry zareo ity dia raha nidina avy tany azy Mosesy sy Josua dia Josua manao hoe ary toa misy ohatrany misy ady any ambany zany dia Mosesy manao tsy ady zany fa firaviravona sy dia sy hirahira fifaliana. Eo ny karazana firaviravona mifanohitra eto vahoaka lava ao anatin'ny fanompon-tsampy izay zavatra tena faran'izay fady eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia manao firaviravona sy dia ary ato mpanotany bebaka miverina ao an-trano iray dia manao firaviravona araka ny teny tompony toy izany tokoa ny firaviravona misy any an-danitra mahavariana ihany ary hitantsika fa aty amin'ny exodosy Jehova miteny amin'ny Mosesy ndanao midina fa jereo io vahoakanao io izay nentinao ianao Mosesy mivoaka avy tany amin'ny tany Egypte. Hitantsika valy ataon'ny Mosesy hoe aza rehetra ny fahatezeranao fa angamba izay foa angamba mahajiosy an'ny Mosesy mahay mamaly tsara iny Andriamanitra aoka tsy rehetra ny fahatezeranao io vahoakanao io izay nentinao mivoaka avy tany amin'ny tany Egypte. Mahay anaty varotra tsara ihany nga Mosesy hitantsika eto aty amin'ny lioka indray dia ty le zanakalamato ty manometsiny indray io zanakao io tsy hoe norarako io fa io zanakao io izay nandany volanao tany amin'ny varitena sy ny fotoana fiainana rasy zao io ndray mba omenao anaovanao fety be tahaka zao zany mifanohitra eto ary hitantsika ny fifanoheran'ny fifaliana ao amin'Andriamanitra sy ny fifaliana ateraky ny fahotany zao tontolo zao fahotany olombelona indraindray isika tena tamana ao amin'ny fifaliana izay tsy misy fahamasinana ary matetika tsy matetika aza fa isaiky ny misy ny fanompon-tsampy mioampampana tsy maintsy mifangaro ao daholo zao karazana fahotana rehetra izay tena mamoa fady misy orgie foana ary misy orgie tamin'ity fotoanany tamin'ity fanomponany zanakombola volamena ity dia na miteny aza raha mahamenatra fa hitantsika amin'izany fa zavatra mahatsiravina eo anatrehan'i Jehova zany nefa vahoaka voafidin'Andriamanitra vahoaka nety mivoaka avy tany amin'ny tany Egypte zany no tena mahatezitra n'Andriamanitra ny Egyptianina mba mpanao mpisampy ny Kananita mpanao mpisampy fa tsy dia tena hoe nahatezitra n'Andriamanitra satria tsy vahoaka no fidiny reny tsy reny no nataony hoe nantsony tamin'ny anarana zaho Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, tsy ny Egyptianina, tsy ny Kananita, tsy ny Moabita, tsy reny fa ity zanak'Israely ity izay tiany ary tahaka ny anak'Andriamaso izy no miteny an'izany io no mivadika nakany misampy ka manompo Andriamanitra izy io nefa nandrarany Jehova aza manan'Andriamanitra afa-tsy izao ihany ary indrindra nampatsahiriny
izaho no mitondra anao mivoaka avy tany amin'ny tany Egypte. Hitantsika zany ao amin'ny 10 ao amin'ny Exodosy toko faharoapolo zany hoe ao ambonimbony kely ny passagentsika androany. Izaho no mitondra anao mivoaka avy tany Egypte. Zany statut manokana fianana ny vahoakan'Israely zany, ny fividiany amin'izany, zany tena fahotany ny olona rehetra. Iza ny tsy taranaky Adama, iza ny tsy taranaky ny mpanompo sampy, ny olona rehetra. Ary isika Malagasy mahafantatra amin'izany. Tsy misy amin'ny razamentsika zay tsy lavitra ny mpanompo sampy. Ary indray isika teoriana mbola misy maro no mitondra takaitra amin'izany foana hatramin'izao. Fa ny olona no fidin'Andriamanitra nalainy ho fananany manokana, ho rakitra soa azy, hoy ny teny Hebreo. Io mivadika aminy zany fa tena tsy tantiny zany satria endrika tsy misy fiainana reconnaissance mihitsy. Ary indrindra fanaovana tsinotsinona miantson'Andriamanitra, fanaovana tsinotsinona ny fananganananaka zay omen'Andriamanitra antsika izany. Zany tena mahatezitra ny Jehova eto. Ary isany mahatezitra azy ary matoro azy manao fiantsina hoe anao aringako reto, anao tena andeha aringako reto, fa ianao mosesotra anaovako firenena vaovao ianao ary alehibe ny anaranao. Ary hitantsika fa namitra fo ihany Jesosy Andriamanitra tateoria fa ny Kananita, ny Egyptiana, ny Moabita izay manao toy izany any, manao ny fanompontsampy rehetra sy ny fahotana rehetra ateraka zany, tena naringany Jehova ary nandidiny zanak'Israely mihitsy izy hoe tsy misy ataonao velona ireo na lahy na vavy na zaza lahy na zaza vavy, ny ankizy rehetra atao ny teny Hebreo dia ataonao haramy, tena ravany passé au fil de l'épée. Dikan'izany tena tsy misy antra hatramin'ny biby fion dia tsy maintsy ho vonoina daholo. Zany no anaovan'i Jehova ny firenena efa mpanompo sampy. Ary zany koa no andrarany ny fireneny tsy hanompo sampy satria fandringanana ny tambony zany eo amin'ny tantaran'Israely. Zanaka no vidiny natao mirakitra soa azy ao an-tranon'i Jehova. Tahaka ity lamatoy ity, ao an-tranon'i Jehova izy no mitoetra, ao an-trano ray izy no mitoetra. Nefa toa manao tsinotsinona izy miraharaha, toa samy manao tsinotsinona izay mahazanaka mpandova azy zany. Eto hitantsika fa le raim-pianakaviana miteny hoe izay any dia ianao koa, le zany moa dia efa nangataka mialoha mba omeo any anjara koa amin'ny lova. Eritrereto zany mbola velona izao no rainao no angatanao, tonga dia anao tonga dia efa andova dian'izao. Sanatria zany manozona ny ray no faty, tahaka ny manozona ny ray no faty le zandry laty, zao a dia efa andova. Tsy mahafantatra ny harembe izay itoerany amin'ny mahazanaka azy. Le izy lamatoa dia mitovy amin'izay, tsy mahafantatra ny harembe izay itoerany dia mihevitra hoe nahazo tombontsoa koa ty le zandry laty fa iza namosy kely azy akoa nomenao any. Dia toy izany ny tantara anaovan'i Jesosy mpanoharana eto, mandray ny mpanota izy, manao reto fanoharana reto. Tamin'izay mbola kely dia misy culte foana moa zany ao an-trano, dia indraindray zany mba asaina mifandimby ny ankizy hoe mba anjaranao no mitaky, dia ianao mba mifidy andiny soratra masina dia mba mitoriteny kely ianao. Dia mifandimby nanao an'izany izay menaday avy, dia niara tilioka toko fadimy ty foana zany, mbola kely fandany dia io foana ny efa leo mihitsy ny sasany nefa io foana ny satria inona ny antony dia ny andiny voalohany tsy faharoa ihany ny tena tiako tamin'ilay izy satria misy andreo
lety mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy le teny hoe lety ohatrany hoe mba teny mba hoe ohatrany hoe teny ratsy Jesosy hoe lety zay mantsy tsy mba mifanao ela tsy mba mifanao lety zany ohatrany hoe ainy ivelany manao zany dia io mba nampime hafa lety dia io foana ary tsy za mihitsy mamaky azy fa le zokokila foana no saiko mamaky azy vakitsika milatoko foana 10 dia rano foana mamaky azy izany anampo hoe mbola hitoreny io foana hatramin'izao izany tokoa lety mandray mpanota ka miara-mihinana aminy zany no zavatra matezitra ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto mpitondra fiangonana tamin'izany fotoana zany efa tsy voalohany eo ny fifaneraseran'i Jesosy sy ny fariseo ty karazana fifandonana sy adihevitra ity voalohany ary tsy farany fa eo amin'ny tantarany io ka tsarontsika ny tantarany Zakaiosy dia mandray miditra ao an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy dia avy zalahy mijosy fonga dia manao miditra tao an-tranon'ny mpanota indrindra fa mpanota rehetra zany ny tena ohatrany hoe matevin-koditra indrindra teo amin'ny Israely satria firenena voazanaka ny Israely ary ny mpamory rehetra dia mamory rehetra ho an'ny Kaisara na hoe ho an'ny fahavalon'ny firenena Israely zavatra faran'izay halany Jiosy zany ary karazana traître zany mpamadika ireo zany ny tena mpanota matevin-koditra indrindra tsy mba sitraky ny fariseo zany mandeha Jesosy nandray ty miaraka amin'reto izay atao mpanota reto any ambonimbony misy fanoarana ataon'i Jesosy momba n'ilay mpamory rehetra tonga ao am-piangonana misy fariseo samy tonga ao am-piangonana dia miray ny makaty ny toerana aty aloha dia manao vavaka hoe zao hatranao aho Andriamanitra hoe zaho dia tena olona tsara za tena ohatrany ty lamatoty mihitsy tsy mba manota mifadianina intelo isan-kerinandro manome fahafolo-karenako tsara tena reconnaissant fary aho misaotranao Andriamanitra hoe zany rehetra izany zay omenao aho dia ny mpamory rehetra kosa taria amin'ny farany tariko na nitraka aza tsy sahany atao dia manao hoe manondrafo amiko mpanota mahatra dia Jesosy ny tena iny mpamory rehetra iny iny nahazo fanamarinana mivoaka avy tao amin'ny sinagoga toy izay ty ilay misangatra ho tsy manam-pahotana io zany le mihevitra ny tenany ho ary amin'le 5 aty amin'le 5 tsy mila ondry 5 zay tsy mila mibebaka na ilay lamatoa izay nijerana tao an-trano na isika izay efa mpiano isan-karahara zatra mandeha ty am-piangonana mety ho tratran'izany koa isika ary zava-doza izany ny tena fahaverezana dia ny tsy fahafantarana fahaverina tena rehefa fantatra ao fahaverina dia efa manomboka zay ny famonjena fa mandrapafantatra an'izay dia tena very tokoa misy karazana fahaverezana telo zany ataon'ny Jesosy fanoarany misy ondry very zay tantarainy ataony tantara misy 5 misy 100 dia ray very 5 tsy very dia ny tompony iny ray izay very iny no andanin'ny andro ny fotoanany volany sy ny sisa misy eo amin'ny tantarany Jiosy matetika itsika moa tsy dia tena mpihinana ondry any amin'ny faritra avaratra Madagasikara mihinana ondry any zay ty za tsy dia tena taitaitra amin'ilay ondry fa bebe ty azy ary ny fomba mahavery ny ondry matetika dia zao mihinana ahitra eny izy tsy mba mitraka ny ondry tsy ohatran'ny bengy ina moa ty izy osy
ny osy mihinana izy na amin'ny tany dia mihinana izay azo rehetra hitany zay takatry ny lohany haniny daholo. Ny osy somary dévastateur zay fa ny ondry tondeuse ny ahitra amin'ny tany any no haniny dia mihinana io izy tsy mba mitraka dia toko ray dia mifindra dia mifindra tsy mitraka dia mivery tsikelikely miala amin'le troupeau zany matetika mahavery ny ondry ary zavatra mitranga zany le izy zany mahatonga ny Jesosy matetika manao an'ity fanoharana ity zavatra mitranga zany ary hitantsika moa fa ny jiosy tena mihinana ondry matetika tena eo amin'ny fiarahamonina jiosy zany miteny aminy mihitsy zany fanoharana zany dia very tsikelikely eny misakafo takatsika zany indraindray misakafo maka sakafom-panahaty tsy mba mitraka ao mihinana kely dia mikisaka indray tanoratsika matetika manao izay manandrana kely antoko-pivavahana dia to mahafinaritra ty dia mifindra kely ato to mahafinaritra ty dia manandrana kely ery dia tsy mitraka ary tsisy mitady tsisy miteny ato dia mifindra tsikelikely dia tsy nary tsikelikely io dia lasa very miataka avy taty amin'ny fiangonana miataka amin'ny troupeau so ihany fa ny tompo mandeha mitady sy mamonjy ny very lasa miteraka ondry very. Misy fahaverezana faharoa indray zay tena karazana fahaverezana ity le farantsakely ity hitantsika fa ny tena vahaolana dia mandrehitra jiro ny tompony rehefa ao mezina tsy mampantaka na ny gauche na ny droite fa dia tafanandrana tafanao n'izao rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra zao malaky very na tafanaraka zao fampianarana sy filozofia entin'izao tontolo zao ao anaty aizina mora mahavery koa zany mitompony any no mitiany mandrehitra ny jiro ary mahatonga ny fahazavana dia mitady sy mamonjy ny very. Le fahatelo io zany tena malaza ty le zanakadala ty niazy ndray dia tena antsitrako izy tena mihitsy no misafidy za efa maheno zao fampianarana zao za efa notezaina tato amin'ny fiangonana za efa dekona za efa mpiandry efa mpandray mifandasany tompo sy ny sisa nefa hitako fa tsy zany no izy fa ity no izy iarako zany zavatra izany ary ny zavatra mahavariny eto ry havana hitatsika fa le ray mpianakaviana tsy mba nisakana ity zanaka fararady tsy mba nisakana azy aza mandeha anaka aza manao zany manaja tanteraka ny fahafahana izy manaja tanteraka izay mba atao hoe fahafahana zany be ny fahafahana non fa izy mihevitra n'izany fahafahana nanjainy le ray zany navelany nandeha ary le ray tsy nandeha mitady azy koa fa dia niandry azy ny very mieritrereto alaina saran-tsaina namany io ngamba dia asa fivolana sa fieritaona ny tany le zalahy io ngamba dia miandry isan'andro dia mety mitaza ny mavahady ery ngamba ny rainy so dia mba hiverina satria tamin'le amin'ny verenany voalavitra izy dia efa tazandray hitanao fa le rainy io miandry mitazana voalavitra ary ny zavatra mahagaga amin'ity dia tsy dia tena inona niverenan'ity le tovolahy ty tsy dia tena hoe misy expérience mystique be tsy mitantara ny fanoharana eto hoe misy ny toriteny taminy na hoe izy nody ny saina ny teny frantsay teny hoe il est rentré en lui-même verina nandiny tena le zala tena ratsy koa zao toerana misy azo aty antany lavitra tena very tokoa sakafo hoan'ny kisoa mba haniko ary nany kisoa aza tsy mizaha any
valavy zany eo anatrehan'Andriamanitra, valavy zany teo anatrehan'ny ray mpianakaviana. Tonga saina fotsiny hoe tsy mba zany no miantsoana, tsy mba toerako eto, fa ny mpanao indray ho any manana sakafo ampy tsara, anatraniko ampy ny sakafony, mandray karama izy velona tsara. Za eto matomosary eo no manomboka ny ataontsika matetika chemin de Damas. Iny fahatongava-tsainy tsy traniko eto aty an-tany lavitra, ary ny fonenako tsarovy zany ry havana, tsy eto ny fonenantsika fa ary fa mety misy tany lavitra koa zay atao-tsay frontsika, atao-pontsika, atao-tsaitsika na zay alentsika, samy mety manana tany lavitra isika. Eo manatrehny miady zao tontolo zao, ao amin'ny adi-piainana, ao amin'ny asa mandrarà, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenentsika. Hitantsika fa kely de kely ny fanantenana, tena any an-tany lavitra tokoa ny firenena Malagasy, tena any an-tany lavitra ny Malagasy. Ary na eto koa azy, eto mba ara-materialy tohatra mba mety mba milamina tsara, nefa hitantsika fa any an-tany lavitra, tena maina dia maina eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ary hitantsika fa tena miazakazaka ho any amin'ny fahaverenina ny tontolo iainantsika aty amin'ny tany andreka, aty an-tany lavitra daholo isika. Nefa amin'izany tany lavitra izany dia ny ray rehefa misy ny fahatsiarovana, tsy aveto aho, tsy mety amiko zao situation zao, hitako fa tsy faly aho, tsy sambatra aho amin'izany tany lavitra misy atany, andeha ody any am'raiko aho. Fa ny fonenana dia eo amin'ilay nahary antsika. Iny banga kely ataon'ny fony tsirairay avy iny no ataon'ny les philosophes mathématiciens hoe Pascal hoe dans chaque homme il y a un vide en forme de Dieu. Misy banga ataon'ny fony olombelona. Indraindray fenontsika zavatra eo, fenona amin'ny filofosana mafy amin'ny asa, ny fitadiavana harena, ny fiainan'ny mpianakaviana, ny indraindray aza ataontsika filofosana amin'ny fanompona atao am-piangonana. Le fanompona no atao amelona ilay banga. Iny matetika le anaovana le fampitahana ny Martha sy Marie. Le fanompona toy izay le miaino, mitompo, mifidy ny anjara tsara. Ka maro mety banga ao amin'ny fiainantsika izay fenontsika amin'ny zavatra diso. Nefa le fonenina antsika, ilay toerana nahary ny tompo antsika araky ny endriny, ary le toerana indrindra zay niantsoan'Andriamanitra antsika, io no mahafeno zany banga zany, dia ny fodiana amin'izany toerana izany, ny fiverenana amin'izany. Ary tsy sailazy isika hoe izaho dia efa atao tokoa hatramin'izay fa tsy dia tena mila miverina mandrakariva. Ilay verenantsika mandrakariva zany tokoa, satria na ao anatin'ny ray andro maro ny fantosirantsika any an-tany lavitra. Ary ny fahalalana izany fahantransika zany ny voalohany indrindra amin'ny fiverenana. Misy any asan'ny fanahy masina voalohany koa ny tenin'Andriamanitra dia ny fandresenany olona lahatra ny amin'ota, fandresenany olona lahatra fa mpanota izy. Ny apôstôly Paoly dia manindry zany fatratra amin'ny zaho izy izay mpiteny ratsy fa iny, blasphémateur, mpanenjika ny fiangonana, mpanao izao fahotana rehetra zao, zaho namindrann'Andriamanitra fo. Ary eo ny tenenany hoe aiza no izy teo
matoky ary azo raisina marimarina izao teny izao fa Kristy dia tonga ety ambony tany Jesosy Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary zany voalohany amin'ireny mahafantatra ny toerana nisy azy teo aloha ny apôstôly Paoly izay mpanenjy ary tsy voavakitsika hatramin'ny farany moa le Timoty teo fa tokony ho nandeha hatrany amin'ny aneny fa 17 tsika fa zay no isan'ny déclaration ataon'ny Paoly eo matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota iray aina amin'ny mpanota mitondra ny fahotan'ny mpanota raha miteny apôstôly Jaona Paolo Batisa manompo amin'i Jesosy ino ny zanak'Andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo zao misy version anankory misy miteny hoe zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao ary amin'ny Baiboly Malagasy dia misy ohatran'ny renvoi kely dia ary ambany na hoe mitondra ny fahotany zao tontolo zao izany ty Jesosy mandray tsara ny mpanota miara-mihinana amin'ity mihinana izay hoan'ny mpanota tena miray aina amintsika izy ary tena marina miray aina amintsika ny tompo fa ny tena marina dia miray fahafatesana amintsika satria fiaina fahafatesana ny tena itoerantsika ary nirazabentsika Damaseva ny voalohany ny tonga antsika amin'izany dia miray tamin'ny vahoakany taon'izany fahafatesana zany Kristy dia maty ary tsy maty any fa mitsanga ary tamin'ny fahafatesany kosa isika no lasa maray aina aminy Jesosy tonga eto amintsika maty isika tonga ao Jesosy velona kosa no maty izy ao amin'ny fiaina ao amin'ny fahafatesany no azo antsika fiaina zavatra mahagaga sady mifanohitra amin'ny lôjika antsika olombelona zany mifanohitra amin'ny lôjika nreto fariseo reto mifanohitra ahoana Andriamanitra ve le io mpaminany ve le io dia tsy dia mandray ny mpanota miaraka amin'ny fahavalo ny Israely efa izany indrindra ny mahatongava an'i Jesosy iray aina ny mpanota hoay sy manao ary miara-hinana amiko sy ara-hinana aminao ary ny marina dia izy inona no haniny amintsika zay atsarehetra ataontsika zany no haniny Jesosy ny fahotantsika ny faharatsintsika ny fivadiantsika ny fanompontsampysika ny mirazantsika no haniny Jesosy zany ary nentiny teo aminy izy zay tsy nalala ota hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana 4:4 dia nataon'Andriamanitra ota tsy hoe mitondra ota tsy mitondra fahotana il est devenu lui-même péché lasa ota ho famonjenantsika dia isika kosa ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy zany miara-mihinana amintsika Jesosy dia mihinana ny maty isika antsika dia ny fahotantsika inona no menantsika kosa ny tenany sy ny rano fiainana ho antsika mihinana ny tenantsika mihinana misotro ny rano zany dia lasa fiainana ho antsika miara-mihinana amin'ny Jesosy itsika izy miara-mihinana amintsika zany no tena communion zany matonga atao hoe communion koa ny fandraisana ny fanasany tompo tena communion fiaonantsika fiarahantsika misakafo amin'ny Jesosy Kristy zany no mystère lehibe zay miafina ao madika ity hoe Jesosy mandray ny mpanota ary miara-mihinana aminy ny tena marina dia mandray ny mpanota ary hiara ho faty aminy ny tena marina aza dia izao hoe ny apôstôly Paoly dia manazava tsara isika mila miara-maty amin'ny Kristy miara-maty amin'ny Kristy ary efa miara-maty aminy miara-velona aminy koa
tao amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no nanaovana anareo batisy ho ny apôstôly. Tsarovy zany. Ao amin'ny fahafatesan'i Kristy no fanalahidiny ny zavatra rehetra, fanalahidiny ny olana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa ny fanalahidiny indrindra ny olana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ka naiza ny tany lavitra misy anao. Ninona anaran'izany tany lavitra izany? Miantso ny tompo amin'ny ankehitriny miverena fa tsy mihavina am-po. Zany ny fitiavan'Andriamanitra tahaka ny fitiavan'ity raim-pianakaviana ity. Miandry antsika mandrakariva. Na isy tory isika dia miverina. Na isika mitonga saina no ny fahasahiranana fatratra loatra dia miverina. Miandry foana ny ray ao an-tranon'ny ray tsika dia misy fonenana maro. Ary ny fonenana maro dia manomboka eto sara. Eto isika no efa omeny izany fiainana mandrakizay izany. Asan'ny fiangonana ny mijoro tory izany mandrakariva. Ary raha miverina kely amin'ny tantaran'ny Exodosy sika, misy an'izao zavatra mahavariny zao. Rehefa maniraka ny Mosesy Andriamanitra manao hoe ndana jereo le vahoakanao reo, fa zao avy nataony efa nanompo ity zanak'ombola volamena ity izy. Dia Jehova manao Mosesy avelao fa andeha haringaka reo, avelao mangataky permission amin'ny Mosesy izy amin'ny teny frantsay, laisse-moi détruire ce peuple. Eritrereto indray mandeha fotsiny hoe mitovy hevitra amin'izay koa Mosesy, marina ninao Andriamanitra fa tena ravao any reo. Non, tsy izay ny nataony Mosesy. Tsy izany ny asan'ny mpaminany izay atsangan'Andriamanitra. Ary mahatonga an'Andriamanitra manao an'izany hoe ny mpaminany karazany hoe tompony teny farany. Dia izany nananganan'ny fiangonana, izany no asa homen'ny fiangonana, sady hitondra ny ten'Andriamanitra aminany amin'izao tontolo izao, ilaza ny sitrapon'Andriamanitra ary ilaza amin'ny olombelona rehetra fa tsy maintsy mibebaka izy. Ary isorona hanao asa fisoronana ho an'ny olombelona rehetra koa. Izany no tsy nandrindralan'Andriamanitra ireto vahoakan'ny Israely. Satria Mosesy niady varotra taminy. No nivavaka Mosesy dia tsy naringan'Andriamanitra ny vahoakan'ny Israely, na dia nitondra faisana ihany tamin'izao zavatra nataon'izao. Hitantsika ao amin'ny toko manaraka moa izany fa nisy famaizana mahamay ihany nataon'i Jehova tamin'ny vahoakan'ny Israely, fa tsy naringana. Ho mpaminany eto amin'izao tontolo izao, ho sorona eto amin'izao tontolo izao. Manambara ny marina amin'ny hitsiny, tsy misy fitaka, tsy mivilivily ary tsy misy arrangement. Nefa manao asa fisoronana, mifona ho an'izao tontolo izao, mifona ho an'ny mpanota, mifona ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Izany no iantsona ny fiangonana. Izany no iantsona ny fiangonana eo amin'ny firenena. Mbola sarotra foana tsy mahatsiaro ny firenentsika amin'ny situation misy azy. Ny fiangonana no antson'Andriamanitra, hitalaon'Andriamanitra. Aza mba haringa io firenena io. Ianao efa nametraka ny anaranao tao amin'ny firenena io. Maro ny Malagasy no efa miteny Madagasikara ny Kristy, Kristy any Madagasikara. Maro ny zavatra azo ampatsihivina n'Andriamanitra. Izy ve moa tsy atsiaro fa isika no manadina. Fa ny fiangonana no manao an'izany. Aiza ny fiangonana dia miantso ny tompon'andro. Mety lasa ny tany lavitra koa ny fiangonana. Miverena ao amin'ny tranonao, miverena amin'ny antso izay niantsonanao. Mandehana amin'ny antso, mendrika ny antso izay niantsonanareo noho ny apôstôly Paoly. Dia izany tokoa, satria zanaka ianareo dia mpandova fa tsy toy ny mpanampo intsony.
Zany ny tena mahasamihafa ny fiangonana amin'ny olona amin'ny firenena sy ny fikambanana hafa. Zanaka dia manana ny prérogative rehetra, mpandova isika, mpaminany, mpisorona ary mpanjaka ihany koa. Zay rehetra asan'i Jesosy, ministeran'i Jesosy, asan'ny ministeran'ny fiangonana dia adidy mipetraka ho antsika tsirairay avy zany. Ka na amin'ny lafiny isambatan'olona na amin'ny mahafiangonana na amin'ny mahafianakavianantsika dia raha sendany amin'ny tany lavitra aoka hiverina eo amin'izay miantsony Jesosy antsika hatramin'ny voalohany dia eo an-tranony manao ny asany ary miala amin'ny ratsy fanaontsika. Andriamanitra reriny ny voninahitra izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho manak'izay. Amen.